La taratasy dia daty omaly faharoapolo ny volana Jolay no nalefa zany sy voaray teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika raha ny fitombo-kase izay manamarina ny fandraisana n'izany taratasy zany. Izany hoe azo antoka zany fa efa tokony ho hitan'ny filohan'ny Repoblika izay taratasy izay ho fanajana azy moa dia nalefa aloha ny taratasy rehefa lasa sy azo antoka fa voaray ilay taratasy izay sika atao anatin'ny hetsika vonanao antivalan-dresaka ty ampafantatra ny vahoaka malagasy ray manontolo hoe mamaly an'ilay antso nataon'ny filohan'ny Repoblika ihany izay atao anatin'ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra satria ny filohan'ny Repoblika araka ny tenen'ny fetra teo dia miteny fa vonona amin'izay fifanakarozan-kevitra izay ka mandefa taratasy izahay hoe Andriamatoa filoha ireto ange teboka vitsivitsy fotsiny niraisina ohatra ao anatin'ilay taratasy no tena manahirana anay amin'ity lalàna vaovao mifeny fifandraisana ity ka mangataka sy miantso anao izahay mba hampiasa ny fahefana eo am-pelatananao aloha fahefana izay nomeny na lampanorenana araka ny tenenina teo ampitsaharo aloha mijinkana na ny processus hampandaniana sy hampananan-kera ny lalàna io fa andao hidinika arak'izay antso nataonao izay ihany zay zany no zavatra tiana tenenina io zao ny voalazany andininy fa 5:50 article 59 ao anaty lalam-panorenana vakiko amin'ny teny vahiny vetivety tsy ajikako amintsika amin'ny teny malagasy zany ny antony tena mampitompona n'izao démarche na ny lalana nataony hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra izao. Article 59 de la Constitution, le président de la République promulgue les lois dans les 3 semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée. Avant l'expiration de ce délai, le président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Izany hoe mazava ny voalaza andalam-panorenana fa ny filohan'ny Repoblika dia manana telo herinandro taoriana nampitany anteminiram-pirenena aminy an'ilay lalàna voafidy teny amin'ny teny Tsimbazaza zany ao anatin'ny telo herinandro miaraka amin'izay fandehanan'ilay lalàna eny anivon'ny fitsarana lalàm-panorenana nefa raha ohatra ka tena manana ny bonne volonté na manana ny finiavana ny filohan'ny Repoblika dia azony atao tsara ny mangataka indray fanapahana vaovao na fandaniana vaovao an'ilay lalàna eny anivon'ny antenimiera-pirenena ary tsy azon'ny antenimiera-pirenena atao ny mandahan'izay araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Izany hoe afaka miteny ny filohan'ny Repoblika hoe ilay lalàna iray manontolo mihitsy misy 5,900 iny averenty ianareo eny anivon'ny antenimiera-pirenena na hoy izy hoe ireo andininy sasantsasany izay manahirana sy miteraka n'ity olana eto amin'ny firenena ity avereninareo diniana eny anivon'ny antenimiera-pirenena fa efana nomeny lalam-panorenana azy izay ihany no angatahanay amin'ny filohan'ny Repoblika io Andriamatoa filoha ho tsarain'ny tantara isika ianao ve asa hametraka ny sonianao eo ambonina lalàna izay hamono ny fahafahana miteny eto amin'ity firenena ity. Ianao ve Andriamatoa filoha vavolombelona izany ny tantara ary irakitra ao anatin'izay tantaran'ny firenena any aoriana hoe iza ny filohan'ny Repoblika nanasoniany famononana izany fahafahana izany ka manateny izay fa tsy Andriamatoa Hery Rajaonary mampianina izany. Izay no mahatonga anay mandefa aminy an'ity taratasy ity karazana dingana farany zany ho anay ty satria nitodiana daholo rehetrarehetra izay neverina fa nanana ny fahefana fa tsy misy navitany nininy dia mitodika any amin'ny filohan'ny Repoblika zay hoe Andriamatoa filoha any aminao izay atokisanay fa manapa-endreny ianao any aminao ny lakile any famahana ity problème ity tsy hoe manorina zavatra tsy fanao izy fa tena fahefana omeny lalam-panorenana azy mihitsy io angatahanay amin'io ka manao antsoavo izahay amin'ny filohan'ny Repoblika hijerena akaiky an'izay 5:50 amin'ny lalam-panorenana izay hoentiny ampiasaina mba ahafahana mampitsahatra aloha an'ity savovony momba code de la communication ity. Fa ny faharoa koa dia manao antsoavo izahay amin'ny communauté internationale rehetra izay nanohana anay hatramin'izay ary nihaino anay afaka natsapany izany ahiahanay eo amin'ny resaka famonona ny fahalalana maneho hevitra izay mba ampionareo fianakaviana iraisam-pirenena izahay satria moa ny eto an-toerana efa tsy mihaino anay ndao mba hiara hitodika amin'ny filohan'ny Repoblika isika hiteny aminy hoe mbola misy
ultime chance ity nomeny lalam-panorenana anao Andriamatofoloha hijery hampitsahatra an'io processus ny fampandaniana lalàna io raha tantsika manana ny finiavana na ny bonne volonté tokoa ianao dia ho hitantsika eo ny valitenina mikasika izay.